fantatra aloha dia eto Madagasikara fa ny toerana anaovana azy mbola eo anaovana ny fampirarahana amin'ny fanjakana izay fampirarahana ihany koa federasiona malagasy baolina kitra amin'ny fandaminana rehetra momba an'izany mba hampimombana izany antsakany sy andavany fa izy dia eto Tanindrazana ary fikasana zany eto Antananarivo. Misy firenena afrikanina roa zany raha ny tokony ho izy ho avy hifanandrina amintsika eto Madagasikara amin'ny fotoana. Tsy mbola azoko lazaina satria misy firenena efatra no miresaka aminay amin'izao fotoana dia ray aloha nefa namaly eo ok fa ny sasany mbola dossier mbola en-cours mihitsy zany dossier no tsika miteny zao. Araka ny lista raha mahita aloha dia betsaka kokoa zany ny locaux noho ny avy any ampetan-dranomasina expatrié zany satria vinavinaina ho 35 joueurs zany no liste atao amin'ny juin atao liste élargie ka raha hitantsika mivoaka ireo tsara ihany moa marimarika etoana fa liste io zany liste ny locaux miaraka amin'ny zay mpilalao OPL zay efa tonga tany fa misy kosa mpilalao OPL zay mbola nanao play-off mbola tsy ao anatin'io liste io zay ho avoaka amin'ny fasy 20 volana may aorianan'ny finale ny Orange Pro League zany ho avoaka mety mbola misy enina eo angambana fito mikizy Pro League zay efa narahana masota anatin'ny volana maromaro hanampy an'io le 9 io zany dia avy eo manampy azy farany dia ny avy any ampetan-dranomasina dia na izany naty zany ary dia hita hoe ho vitsy kokoa avy any ampetan-dranomasina ka inoko fa tsy dia hianano sarotra loatra ny fifangaroana satria vitsy ny avy any manjaka kokoa ny eto toerana zay raha teo ny antony io le fampitondronana ny volana jona io hoe fampiarahana ny ankizy ny ampetan-dranomasina sy ny eto Madagasikara mba hifankazatra hiara-dalao satria aorianan'ny volana jona tonga dia match officiel ny nataontsika amin'ny septembre. Fatatsika tsara fa ny lalana amin'ny fiaim-baolina kitra ny trehany FIFA dia mbola mahazo mivezivezy any mpilalao anankiray raha mbola tsy nilalao tany amin'ny sélection A zany hoe any Barria A na ny équipe de France A mihitsy zany mbola azo ny ankizy tsara ny atao manao any U17 français U17 aty amin'ny malagasy na U23 aty dia U23 français tsy olana mihitsy tsara kosa hitan'le zaza dia anjarantsika ny mandresy lahatra azy hoe zao izy raha teo malagasy ray malagasy reny fa arataratasy no hoe maha français ansay hafa na ny ray na ny reny moa dia malagasy ohatratsika ihany zay farafangana dia manana droit izy mivezivezy eo tsy misy olana mihitsy ary mino fa eo izy amin'ny volana jona.